fitiavana ndray tompoko lasy tompoko avy ny tsidiana ny tokantranonao ty ariva ity ialana tsy ny tompoko lasy tompoko avy noho ny olana ara-teknika sy ny fatapahan'ny herinaratra dia tarakely ny fampahalalam-baovao antsika manasanao ary anaraka hatramin'ny farany fotoanantsika mahakasika indrindra ny fiara-miasa amin'ny ivelany no anomboantsika ny fampahalalam-baovao mijery akaiky ny raha tsy fandriam-pahalemana eto amintsika ny vondrona iraisam-pirenena misy ny manam-pahaizana avy amin'ny vondrona afrikana ny SADC ny OIF ary ny COI izay mandalo eto amintsika ary mifampidinika amin'ny tompona ndraika raha amin'ny andrim-panjakana samihafa ao anatin'izany eo amin'ny antenimieram-pirenena fanadidina omaly dia nisy ny fionana teo amin'ny vondrona iraisam-pirenena nahitana ny manam-pahaizana avy amin'ny vondrona afrikana ny SADC ny OIF ary ny COI ary ny solombavam-bahoaka mpikambana ao anatin'ny antenimieram-pirenena mikasika ny tsy filaminana sy ny fandriam-pahalemana eto amintsika ny fatohan-dinika araka ny tatra nataon'ny Samson Golzara Andrianjaka solombavam-bahoaka nampany andrefana no sady lehibe ny voamera misana ny filaminam-bahoaka eo anivon'ny antenimieram-pirenena. Io fionana io dia natao omaly tato amin'ny antenimieram-pirenena tonga teo moa ny Union africaine, ny OIF, ny SADC, ny zareo avy ao amin'ny COI solotena expert moa nitokatao fampidinika tamin'ny solombavam-bahoaka efa misy moa ny fionana nataondry zareo tamin'ny mpanatanteraka isan-karazany dia mba te ihany koa zareo ny feon'ny solotenan'ny vahoaka satria ny solombavam-bahoaka azadino fa ankaiky ny vahoaka kokoa dia te hino an'izay feo zay zareo satria tsy tokony adino fa itsika dia mpikambana amin'ireo organisme isan-karazany ireo dia mba te hafantatra zany zareo fa inona marina ny zava-misy indrindra fa ity tsy filaminana any atsimoty dia namoaka an'izay moa zany zahay mbola misy moa ny atelier tohizana rapitso ery amin'ny bisy dia mbola tohin'izay zavatra zay fa fitadiavana vahaolana daholo zany rehetra zany amin'ity tsy fandriam-pahalemana eto amin'ity firenena ty fijeriko an'ilay dinika tao dia mety hanampy zareo satria misy ihany koa mifanontaniana zareo resaka budget ny mantafika ny an'ny polisy pirenena ny an'ny gendarmerie pirenena zany hoe ny tetibola natokana andreo mpitandro filaminantsika reo zay moa namaly fa mbola tsy ampelantananay ny loi de finance 2015 ny projet de loi fa ny anjaranay dia rehefa tonga iny mijery hoe aizany tokony atao fa matoa izy moa manontany an'izay mety hanampy angamba satria zay le tena teo itsika mpikambana amin'ireo ao anatin'ny vondrona afrikana sy ireo rehetra reo dia mety hanampy zany zareo matoa manontany an'izay mikasika manokana ny tsy fandriam-pahalemana ny Atsimonosy dia nilaza ny solombavam-bahoaka nampany andrefana fa manjaka ny asandalo ao tapitànana ny Toliara amin'izao fotoana izao misy hatrany ny fanafiana amin'ny tambasy saika isan'andro raha toka milamindamina ary afaka maina kely ny mponina any amin'ireo district anatotosana ny hetsika Kodare. Ny opération Kodare kosa any afatra atsimo dia mba azo lazaina hoe miaina kely ny olona zany any amin'izao fotoana izao misy ny vokatra misy ny dahalo maty misy ny dahalo voasambotra dia isaorana ny mpitandro filaminana zay manao ny asany fa io moa misy ihany koa ny mpitandro filaminana manao dérapage indraindray fa io moa anjaratsika rehetra anjarany lehibe mijery an'izay manao dérapage zay fa efa tsy mety tsony raha mbola izao vahoaka efa mijaly angalarana ny fananany dia mbola sy natsindry azo lenay any akana vola sy ny sisisina ambanivohitra ireny tsy mety fa le hoe fanenjaina dahalo amin'ny tena hoe fangalarana zay nisy ny tany amin'ny faritry Betioky Ampanihy zao Ambasary rentsika fa misy mihitsy ny dahalo efa milavolefona amin'izao fotoana izao dia azo lazaina hoe mba afaka miaina zany vahoaka ny ambanivohitra amin'izao fotoana izao fa angatahana zany hisy foana le Kodare zany hoe le Kodare zany tsy hoe anarana hoe Kodare zay fa misy fietsena ohatran'io foana ataon'ny gendarme isan'andro satria raha isaky misy zavatra ohatran'io voanao Kodare dia tapitra ny Kodare manao
ny ataondray midahalo rehefa avy eo a dia tsy mety zay zavatra zay zany. Arak'izany dia mitaka ny fandraisan'ny mpitandro filaminana ndraikitra trano eo anatrehan'ny tsy fandriam-pahalemana ny filohan'ny voamera amin'ny sanan'ny filaminam-bahoaka eo anivon'ny anteny meram-pirenena.